sakaty ampanofaina sy amin'ny 7 taona 100 ariary ny metatra toradroa. Fanjakan'ny kolikoly eto Madagasikara miainga avy any amin'ny rafim-pitantanana farany ambony. Antananarivo fako mivangongo, rano tsy misy, jiro tapaka, lalana mivovoka. Sabotsy 9 Jolay 2024 manotra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity ariva ity. Tonga soindrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasana mampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Toy ny fakan-kevitra ataon'ny Iraky ny Sadek eto Madagasikara, fakan-kevitra mahakasika ny zotram-pifidirana atao eto amintsika amin'ny taona 2022 ity. Androany dia isan'ireo niona tamin'izy ireo ny avy ao anivon'ny vovonana RMDM, naharitra minitra maro ny fampiresana teo amin'ny rotonta. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Hatramin'ny voalohan'ny volana Aogositra no fakan-kevitra ho ataon'ireo Iraka manokana ny Sadek eto amintsika momba ny fanombanana ny fifidianana. Ho an'ny RMDM dia betsaka no teboka voaresaka momba ny fiatrehana ny fifidianana raha ny nambaran'izy ireo nandritra ny fionana ny maraina teo. Eo ny vola hoentina miatrika ny fifidianana, eo ihany koa ny fampiasana olo-mpanjakana mandritra ny fifidianana sy ny fampelezan-kevitra. Ny teboka vitsivitsy ny entinay zany dia ny rafitra aloha hitantanantsika n'le fifidianana na ny rafitra olona strukturan'ireo olona manatanteraka n'le fifidianana na ny rafitra misy eny anivony ifotony jerentsika rehetrarehetra. Ny tenenay hoe ny seni tokony hanana olona any amin'ny fokotany fa tsy miantona ety ambony ety fotsiny ny seni. Nefa ny solotena ny seni any amin'ny fokotany dia olo-mpanjakana. Nefa ny seni lazaina fa mahaleo tena dia ina rehefa leovatena ny seni amin'izany. Ny faharoa tsy mazava koa le hoe tena feno ve ny vola hanatanterantsika n'ilay fifidianana. Mbola manjavazavo daholo zany zay. Inarina izany ilany ny fifampiresahana. Ny fahatelo lalàna mifehan'ilay fifidianana mihitsy. Efa nalefa tany amin'ny assemblée izy io dia miangavianay mba hisy session extraordinaire mihitsy handinihana an'izany lalàna mifehan'ny fifidianana zany satria ilaitsika ny fifampiresahana handaminana ny zavatra rehetra zay hahasoa ny tanindrazantsika. Ny farany dia ny fotoana mandeha ny fotoana ny fandraisana ndraikitra nefa ohatra ny tavozavoza ny fivoriana sy ny fakan-kevitra ny betsaka fa ny fandraisana ndraikitra na ny seni mamory na ny Sadek mamory no EF mamory fivoriana betsaka fa ny fandraisana ndraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ao bankaiza. Ino maro no mety ho fanemorana ny fifidianana aoriny ny fakan-kevitra io. Nanamafy anefa ny RMDM fa mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana. Efa nivoaka rahateny datim-pifidianana sy ny rindran-daminy momba ny fiatrehana izany ka ny fanatsarana ao anatin'ny fifampidiniana no tokony irosona. Ilain'ny firenentsika amin'ny tany demokratika tahaka antsika toy ny manao fifidianana madio mangarahara zay ekenrehetra. Ny lalam-panorenana misy eto amin'ity firenena ty aloha tsy Sadek no mamaritra azy. Aoka aloha azava zay. Ny lalam-panorenantsika dia miteny fa hoe tapitra ny fimpitoany fiasan'ny filoham-pirenena misy amin'izao fotoana zao ka tsy ny Sadek no hanalavana zay. Ny RMDM ty manao antso ty ho an'ny rehetra na ny mpiara-miombonantoka na ny mpikarakara fifidianana ny CNI sy ny ACC na ny fiarahamon'ny pirenena na isika mpanao politika na ny manoana fitondrana na tsy manoana fitondrana ndao rey hitady marimaritra iraisana isika mba hahazoantsika manatanteraka fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra. Fa mba fa ampy zay le ty tsy mifampihaino lava ty, ampy zay mifampiandrika endritoana lava ty, tsy ampandroso ny tanindrazantsika. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra nataon'ny Sadek ho hiatrany ny fanazavana. Tsy ho fakan-kevitra fotsiny anefa ny tokony ho izy, fa tokony isy ny fandraisana andraikitra ahatongavan'ny Madagasikara ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ho ekeny rehetra.
Firenena anisan'ny anjakan'ny kolokolo maneran-tany sy aty Afrika i Madagasikara. 90 amin'ny 100 ny naoty azontsika amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Mbola sarotra ny anafoana ny kolikoly eto Madagasikara noho izy efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny andavanandrom-piainan'ny Malagasy. Onjalalaina Aranevy Manana sy Mathieu Prince. Laharana faharoa amby 70 amin'ny firenena 20 no misy a Madagasikara eo amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. No tena 90 amin'ny 100 ihany koa no azontsika raha toka 2 amby 30 amin'ny 100 ny naoty antoniny aty amin'ny faritra Afrika Atsimo sy Sahara misy any Madagasikara. Ireo tarehimarika ireo izay manondro fa ambony ny tahan'ny kolikoly eto amintsika ary sehatra maro no ahitana izany. Anisan'izany ny sehatry ny fitsarana, fahasalamana, fampianarana ary ny ara-panjakana. Efa zary lasa fahazaran'ny Malagasy ny mametraka kely rehefa manao taratasy any anivon'ny birao-panjakana ary tafiditra ao anatin'ny andavanandrom-piainan'ny olona ny fanaovana kolikoly. Nilazany avy amin'ny antoko humaniste ekolojista fa any ambony no miaingy. Avy any amin'ny filoham-pirenena mihitsy ny tratran'ny fanaovana kolikoly izay tsy mampandroso ny firenena. Avy any ambony indrindra zany hoe ny mpitondra izay ny filoham-pirenena sy ny any amin'ny ratsamangaika rehetra eto amin'ny firenena dia any indrindra no misy ny kolikoly ka ankehitriny zany dia lasa fomba fiainana ny kolikoly eto amin'ny firenena. Anisan'ny olana ny kolikoly eto Madagasikara dia fototra indrindra dia ny tsy fanarahan-dalàna izay matetika miverimberina eto amin'ny firenena. Ka raha ohatra ka hoe ny mpitondra mihitsy zany no manana volonté izy hiady amin'izay kolikoly izay dia foana ny kolikoly. Mbola sarotra ny ady atao amin'ny kolikoly eto amintsika. Ny toe-tsaina manao kolikoly mihitsy no efa raiky tapisaka amin'ny Malagasy antony mahasarotra ny ady atao amin'ny famongorana azy. Azo ataony manafoana ny kolikoly raha miroso amin'ny fanarahan-dalàna ny rehetra miainga avy amin'ny filoham-pirenena mipaka any amin'ny vahoaka. Fa anisan'ny fototra voalohany amin'ny fahantrana eto Madagasikara ny tsify sy ny asa izay mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny fanjakana. Anisan'ny fitondrana namotika ny orinasa malagasy betsaka indrindra ity fitondrana Andry Rajoelina ity hoy nambaran'ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy tao Manakara teo aloha ny resaka tamin'ny Jessica Miray sy Mathieu Prince androany. Misedra olana tamteraka amin'izao ny orinasa malagasy manoloana ny famitian'ny fanjakana ny orinasa. Na io miankina amin'ny fanjakana na tsy. Raha tsy laza fa tsy ny orinasa Jirama, ny Sekrenina, ny Air Madagasikara ary izao ny Knaps efa mbavahoana ny fahampitian'izao ihany koa. Potika toraka izany ihany koa ny orinasa malagasy madinika satria saika ao amin'ny fanjakana ny orinasa vaventy avokoa ny asa misy. Tsy misy raha teo ihany koa ny famatsiana ny orinasa madinika izay tokony hampiakatra ny asa sy ny famokarana eto amintsika. Taio an-tegna fagnan'olana ka tsy omeny ny tiako ambara dia izao confien'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amina grande entreprise aby ny asa-pivelomana rehetra. Aiza zany momba ilay madinika kely ny gasy izay ataontsika hoe ny gasy any any nampiasain'ireo grande entreprise ireo zany hoe ny tiako evina ohatran'izao. Zareo koa fa nisy orinasa malagasy nandefa voatabia tany Laréunion dia nicontesté ny réunionnais hoe ty voatabinareo ty voatabia fomena ny biby nefa voatabia tsara kalitao. Nisy mpanjara malagasy koa nanangana orinasa na pizza saiko natany Île Maurice koa izy nata La Réunion dia sy nekeniny tangovala zay fa sy magnaraky ny kenitra iraisam-pirenena. Dikan'izany taio ny orinasa malagasy namanao raha aminao raha hitapo aminao raha ireny aminao satria dia ny orinasa vahiny aby zany no mahazo sehatra amin'izao fotoana izao. Manao antsova raka izany ny solombavambahoaka teo aloha amin'izao akatoko ny fifidianana izao mba hahifidy izay ho filovavao ary tsy ho voarebireby amin'ny fampandriana dresintsony. Eo ny tokony hitandremana toy ny anak'Andriamaso rehefa tonga ny fifidianana satria hitobaka ny t-shirt hitobaka ny vola ho an'le mpanambola ary ho tambatambazana amin'ny artiste koa zany ny vahoaka malagasy. Tandremo toy ny anak'Andriamaso satria ny safidy tsy miveriny indroy. Zay fantatritsika malagasy olo tokony afaka hitondra ny tany sy fanjakana koa fa anjarasika mandinika sy mieritreritra zay olo tokony hitondra nyty tany ity aza varegny olo be vola
aza varegn'olo manan-katao a fa aregnanao ihany no namidy ny tany ivelany dia amin'izay fotoagna zao izy a igny koa gnaveriny aminao gnampahany kely apahadiminy angambo raha be indrindra dia anazy ny 5,700 rehefa aveo. Mpitondra mahafantatra ny laharam-pahamiana ao malagasy no andrasana ho iatran'ny fanamafisany fa tsy mpitondra tongatonga ho azy sy tsy ampitraikefa. Tsy mahagaga raha miletika ny firenena io kosa ny solombavamboaka Todsoa Andriamampandry satria ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpanohitra no lasa olona ny fanjakana sy ny pombazy fa tsy ny fijalian'ny vahoaka amin'ny lafiny maro ankehitriny ka tokony hitadiavan'ireo mpitondra vahaolana. Germain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Mirehitra mena avokoa ny tondro rehetra na ara sosialy, ekonomika sy ny toe-karena eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry. Ny vidim-piainana efa tsy zakan'ny vahoaka kanefa mbola manambana ampiakatra sarandalana ihany koa ny mpitatitra. Ny vahoaka atrandry no mizaka tsy fahaiza mitanta ny mpitondra ankehitriny hoy hatrany ity député ity. Sahirana ny olona mahantra fahadiran'ovana ary hitantsika angamba fa miakatra daholo ny vidim-piainana rehetra amin'izao fotoana izao ka raha mbola hoe isy fampiakarana frais zany dia tsy zakan'ny vahoaka tsony zany. Eritrereto hoe raha misy fianakaviana efatra 5 ao atokantrano raha misamy voaka hianatra hanao adidy hiasa dia amin'ny fomba hoana ny henan'ny olona amin'izany. Ny sakafo hanina amin'izao zara fa misy ny fitsaboana raha misy marary ao atokantrano efa tsy vita tsony ho avy ny inscription ny fidiran'ny mpianatra efa tena sahirana ndray aman-dreny miampy ny tsy fandriam-pahalemana dia aiza tsony no azakan'ny isa mpianakaviana isa tokantrano zany fampiakarana ny frais zany. Raha zany no isy sanatry dia isy fipoahana ara-sosialy amin'izay eto satria tena efa mizaka ny tseranena ny vahoaka malagasy. Ny tokony atao amin'izao fotoana izao dia fampiakarana fa efa mividin'ny olona ary fametrahana ihany koa ny politika ny asa maharitra satria ny asa zao tsy misy be da be ny chômeur raha misy miasa aza ny olona kely ny karama tsy mahavelona ny olona zany ary eo koa nefa isika koa dia afarana daholo zao rehetra zao any ivelany na ny PPN eo na ny piesy maro isak karazany eo dia lasa mividy lafo zany ny olona dia tsy manam-bola ny lalana tsy vita dia potika ny fiaran'ny olona ny fiara-pitatitra zany ao anatin'izay ka raha sanatria karaha tena mieritreritra n'izany ny mpitatitra dia tokony misy mesure d'accompagnement ataony mpitondra zany ireo mpitatitra ireo fa zany vahoaka foana no iarany tseranena efa tsy zakany vahoaka tsony zany fiakarany ny vidim-piainana na indrindra ny frais zany amin'izao fotoana izao. Ahina mafy ny mety isi ny fipoahana ara-sosialy eto amintsika raha mitoy izao fomba fitantanana izao ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Ohatra zao ny mpitondra hita maso eto Antananarivo inona mbola insistena amin'ny fananovana an'io téléphérique io tsy laha-paminana zany eritreto hoe 150 millions d'euros no anaovana an'izany mahavita lalana rehetra nge zany routine nationale sy lalana ratsy be eto Antananarivo mahavita politika ny fambolenina nke zany dia inona mbola anaovana nefa tsy mitera-boka tsy ho an'ny olona io amin'izao fotoana izao ka amiko zany dia tsy mahay mijery ny laram-pahamehana ny mpitondra ary andraikiny ny tokony tsy anaiky mihitsy izany fampiakarana ny vidim-piainana zany ao anatin'izany ny frais sy ny solika zao raha midina ary ny baril resam-pirenena dia tokony hitina nke ny solika fa le tsika na midina any na miakatra any dia miakatra foana ny solika dia efa tena tsy zakany vahoaka tsony zany ny fiainana amin'izao fotoana izao. Fanelezana vaovao tsy marina tahaka ity sisa no nataon'ireo compte fako manohana fitondrana mba anaratsiana ny mpanohitra ho hiatrany izy. Tsy mahagaga raha miarendrika ny firenena satria tsy ny olam-bahoaka sy ny fahantrana no olan'ny fanjakana sy ny pombazy fa ny fanenjena ny mpanohitra amin'ny alalan'ny famadihan-dresaka no vaholan'izy ireo ho hiatrany ny fanazavany. Fako misavovona rano sy jiro tapaka lava aratsin-dalana sationany amin'ireo olana atria ny ponina eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ireo tanàn-dehibe firehetra indrindra eto Afrika sy maneran-tany ny renivohitra Madagasikara atofoka ny maro anisa manoloana ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny sy ny renivohitra mihitsy ny maolona no lasa amban-javatra ankehitriny ho ny fanazavana nataon'ireo olona sendra ny mpanao gazetinay Germain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala androany. Fako misavovona ny eto Ambatolampy Ambohimanarina amin'izao fotoana
manapaka arabe ara-baky teny, fitohanany fifamoivozana, fofona maimbo, loto miteraka aretina ny vokany ho an'ny remponiny. Manentana ho amin'ny fahasalamana ny fanjakana, kanefa ny loto tsy hitanohanoho. Ny fanjakana no manao izay mankarary vahoaka, fa miatsara vela tsy fotsiny hoy remponiny. Ty fako ty aloha dia tena manahirana ny vaksiny atao fanentanana hoe lotoloto makaty nefa ny zordira ty manotry no maninno ny raha tetsorona ny be ny tanàna tsy manao ny azy ny tsaiko mihitsy hoe takany be antitra zao dia tsy mahita fahasalamana amin'io mihitsy fa mandalo dia tena sahirana. Ny olona rehetrarehetra zany dia menimenina daholo amin'ny afako tsisy ny andehanana, ny aretina mamely dia tanana daholo ny olona mifanentanana amin'ny fahasalamana nefa ny zordira tsy alanareo amin'ny CEA, inona ny antony tsy analanareo an'ilay izy. Ty tena ohatran'ny hoe tsy alana mihitsy. 30 ans de service tamin'io manao an'io AC io zahay fa mbola tsy niratra n'izao hatramin'izay nitondrany tamin'izay nisana izany, fa izao tena trop loatra le loto zany, tena tafahoatra loatra mety mihitsy. Ny jikotra zany ny fako efa nanomboka tamin'ny volana juin zalany nakafakana, nefa ny zalahy zany grevy tsy mandray karama zany avy amin'ny commune. Ny be ny tanàna zany tokony andraindraikitra zany be ny tanàna, nefa n'izao hatramin'izao tsy mbola nisy mihitsy. Mba hoe misy camion nandalo na hoe mba hoe izy mba misy contrôleur mba mijery ty fako ty. Ny lalana zao dia efa teny. Toerana telo no ahitana fako misavovona tahaka ireo raha ny ety amin'ity toerana ity fotsiny, samy mibahana arabe avokoa. Ny tena olana, fako etsy ampita misavovony, ery ampita kosa fatsakana feno bidon mavo mitandahatra, feno lalitra. Efatra amin'ny omaly no tsy nandeha ihany koa nefa ny rano fanadiadiana atrany. Ny en plus n'izay ny rano mitomefy zao ny bidon ty aminay. Tsy mahazo rano daholo mponina eto amin'ity fako tramba trompetroko ity. Na varan-tanàna zany dia misy ihany koa ny fako eny mbany eny. Dia mijaly dia tena mijaly zahay. Fa mba manentana ny fitondram-panjakana zany zay mba jerevako akaiky reto tokoa. Aiza ve dia amin'ny valitry sasany alina vao mandeha dia vonoina amin'ny roa, dia ny atandro tsy mandeha mihitsy, dia ny alina indray amin'ny 5 vao mandeha dia maty amin'ny 4. Ny ankabeazan'ny olona zany tsy misotro rano, ny ankabeazan'ny olona tsy manana fahadiovana intsony ny fahasalamana entanina fa hoe mila amin'ny fahasalamana nefa fahasalamana tsy ampy ny rano. Ny rano koa, le rano koa mampijaly fa avy antoko ny vocal sanatria ohatran'ireny hoe iny ireny zay ny vocal mifanena mpamosavy sy mpangalatra. Alefaso ny rano nefa tena mijaliko io zay. Sempotra ny vahoaka izay mametra-pantanina amin'ny hoe mbola misy fanjakana ve eto. Ny jiro sy ny rano, ny fitangan'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, eo ihany koa ny fahapotehan'ny lalana izay miteraka afa-tiantoka ho an'ireo mpitatitra sy ny mpampiasa azy. Vahoaka tsy manana mpiano misy eto Madagasikara ankehitriny. Vaovaon'ny fampianarana indray ao anatin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra amin'izao ny sekoly sy ny ray aman-dreny. Fotoana fahasaranana tanteraka ho an'ny ray aman-dren'ny mpianatra sedranay voatery miditra mihitsy ampidirana mpianatra. Ho an'ny sekoly nanaovan'ny mpanao gazetinay fanadidina ihany koa misy amin'ny ray aman-dreny no mangataka fanamorana fandoavana sara mpisoratana anarana mihitsy. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Iray volana tsy hidiran'ny mpianatra, fahasairana tanteraka ho andray aman-dreny. Akoatra ny fahalafosan'ny vidim-pianana amin'ny andavanandro, hiatrika ihany koa ny fidiran'ny mpianatra. Adidy tsy afaka ialana nefa ka betsaka ny tsy maintsy andeverana, toy ny fanenana ny sakafo hoanina isan'andro. Misy ihany koa nefa ny voatery miditra mihitsy any farany sana mpisoratana anarana sy ny fitaovan'ny mpianatra. Raha fampidirana mpianatra, fampianarana mpianatra amin'izao fotoana dia tena sarotra tokoa. Zafikely zao 5. Zafikely koa tsy voasahan'ny ray aman-dreny intsony fa ny tena tsy maintsy mandray andraikitra. Dia ny vidin'ny fitaovana voalohany indrindra tena enjana, tena rovotra atao hoe militente foana hoe rovotra pataloha tompoko. Apetraka aminareo zay mametraka fanontaniana eto androany hoe misy fanjakana avy eto Madagasikara sa tsisy. Ho anahy manokana zany fanomana fampidirana mpianatra tena mbola sarotra satria ny fiainana ao an-trano hatrehana, kapoaka hatrehana, le fianarana zao mbola tsisy totaly mihitsy no tena mariny. Zay ny tena marina fa mbola vao iketrika io fitenin'ny tanora. Ny vinavina io zany zao ohatra hoe ho an'ny zazakay dia manodididina eo telo etsy io. Dia tsy maintsy misy famparalana amin'ny sekoly aloha amin'ny zavatra le hoe facilité de paiement. Azona mampianatra an'ilay ankizy satria ilay ankizy tsy maintsy ampianarana. Fa ny tiako apetraka fotsiny zany hoe tena mandalo fotoan-tsarotra ny ray aman-dreny. Dia mafy satria le fiainana moa zany miara-mandeha amin'izay ihany koa.
ka le izy misy fitenena zay hoe tsy mantoalika ntsony ny firenena fa efa tena famantady amin'ny tany mihitsy zao ny ray aman-dreny satria ny fourniture lafo, ny droit lafo, ianao raha vao tsy manam-bola dia efa tsy mahazo miditra any am-pianarana ny zanakao. Tena mafy ka mafy raha amin'izao fiainana izao satria tena enjana be mihitsiny. Trany anahy zao ny ankizy ampianariko anankiroa fa tena hitako mihitsy hoe mangilifiry satria eo amin'ilay fidiram-bola mihitsy zany ianao no tena faible. Zay le izy. Tena miditra tsosa satria izay zao varotra ny ataonay nefany tsy mandeha ny tsena dia tsy maintsy miditra amin'izay zavatra izay satria ataonao ahoana moa ny hijery zanako tsy hianatra. Ilay ankizy tena mbola ao anatiny tena tokony mbola hoe hiatrika an'izany hoe fianarana izany. Ho an'ny sekoly tsy miankina kosa mbola zara raha misy ny ray aman-dreny tonga mampiditra anjanany hatreto. Izay tonga ihany koa dia mangataka fanamorana amin'ny fanandoavana ny vola. Misy zany amintsika amin'ny teny zao dia maro ary tsy vitsy fa tena faran'izay maro ny ray aman-dreny izay tonga mitaraina manoloana ny zavatra misy maka an'le taratasy izay mahakasika amin'ny vola aloha hitadavana olona amea izany vola izany mba ahafahany zany mianatra. Misy mifampiraraha mivantana aminay hoe zao ny fomba hanaovanay anazy ary misy tena hoe mivarim-pananana mihitsy manoloana ny zavany misy ahafahany zanany mianatra. Mila manomana manodidina ny 3 ariary eo ny ray aman-dreny ho an'ny mpianatra iray. Zara-pisoratana anarana sy fitaovana mpianatra. Ny voalohan'ny volana septambra izao ny fidiran'ny mpianatra ho an'ny taom-pianarana 13 4 nanomboka tamin'ny taona 2024 no nisy ny tetikasa jeune patriote andiany voalohany izay ampiofanana ny mpianatra avy any amin'ny lycée-mpanjakana momba ny demokrasia sy ny fahaiza-miaina ary ny fampivelarana ny maolona. Misa 70 ireo mpianatra nisitraka fampiofanana tamin'ity andiany fahatelo ity ary androany no nanaovana ny lanonana famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy. Onjalalana rany avy manana sy Mathieu Prince. Mpianatra 70 avy amina lycée-mpanjakana valo sy fikambanana iray no nisitraka fampiofanana momba ny demokrasia, ny fahaiza-mitantana ary ny fampivelarana maolona na ny développement personnel. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa jeune patriote ity fampiofanana tanora ity. Naharitra iray volana ny fampiofanana ireo tanora 14 ka hatramin'ny 17 taona classe seconde sy première ary androany no nanaovana ny famoahana ny fomba ofisialy azy ireo. Samy nanana solotena tamin'ity fampiofanana ity ny lycée Gigi Rabe Arvelo, ny LTP GCM Mamasina, ny lycée Jules Ferry, ny lycée Analamahintsy, ny lycée Andohalo, ny lycée Nansana, ny lycée Ambomanarina ary ny lycée Joseph Ravoangy Andrianavalona. Tanjona ny aolombanana ny tanora avy nanaraka ny fiofanana. Ireo mpianatra ireo dia nampianarina hiresoudre problème eo anivon'ny fiarahamonina. Dia satria moa ny sekoly no fiarahamonina voalohany indrindra misy andry zareo dia izay no nanaovanay an'ilay sablé de plaidoyer voalohany aloha hoe inona ny olana tena hitanareo eny anivon'ny sekoly dia ny ankoatr'izay hoe inona ny solution mety ho proposenareo, izany hoe inona ny tanjonareo ao anatin'ilay izy izy aby ny olona eritreretinareo mety afaka manampy anareo, olona afaka hanantonana anampy anareo mba hanatotosana ilay tetikasa. Andiany Draimira fahatelo ity navoaka tamin'ny fomba ofisialy ity raha toka tamin'ny taona 2024 nisy ny andiany voalohany. Samy namorona tetikasa fandresendahatra anaovana adisika manoloana ny olana hitany eny anivon'ny fiarahamonina ireo mpianatra nisitraka amin'ny fiofanana. Nanomboka tamin'ny taona 2016 izy io. Tamin'izay fotoan'izay raha tsaronareo nisy an'ilay hoe nofoanana tao anatin'ny programma ny resaka éducation civique. Nefa natsapa izahay tanora hoe izay ny tena isan'ny tena hoe base ny fampandrosoana dia ny éducation civique. Raha ohatra ka tsy manana an'izay hoe éducation civique izay ny olona anankiray tsy ho voafana ho lasa olom-pirenena vanona, ninona ezaka atao manodidina dia tsy hety mihitsy. Misy tamin'ireo mpianatra namorona tetikasa mifandraika amin'ny ady atao amin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny tsy fandriampahalemana ary ny fitondrana voka aloloatra. Tao ihany koa nanao tetikasa mifandraika amin'ny fahanteran'ny fitaovana ampiasaina enti-mampianatra. Ny fikambanana tanora Generation Citizen Madagasikara no namolavola ity tetikasa jeune patriote ity. Araka narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia 10 taona ny fampanofanatany natao ny fanjakana amina orinasa tsy miankina iray ny Nosy Sakatia
ao nosy be anaovana tetikasa ny filoam-pirenena ny voalaza afa ampiasana ny tany. Misy olona mipetraka efanjato taona nefa eo amin'ny tany ka tsy maintsy hoesorina. Noho izany manohitra tanteraka ny fampanofana tany ny mponina avy ao amin'ity nosy Sakatia ity. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Mitana ny heviny ary tsy manakatra amin'ny farany mpono amin'ny nosy Sakatia amin'ny fikasan'ny fanjakana ampanofany tany amin'ny orinasa tsy miankina Greenland Mada. Trano fandraisam-bahiny 520 efitrano izay tetikasany filoham-pirenena no atao eo amin'ny tany. 7 taona ny faharetany fampanofana ny tany na ny bay amfiteotika. 100 ariary monja ny vidanan'ilay orinasa ny metatra toradro. Tany mirefy 17 hektara izy io. De efa misy bay amfiteotika nataon'ny fanjakana tamin'ny 2016 amin'ny société atao hoe Green Madaland. Fa zay fokon'olona tsy tena tsy nanontaniana hoe inona ny hevitranay fa tonga de didijadona ny midina tany aminay hoe efa voamidy le tany ka tokony akisaka nareo fa andeha anao fampivoarana firenena, anao hôtely 250 chambre mpanambola eto amin'le toerana ka nahazo bay amfiteotika 70 taona hono le 70 taona hono le société Green Madaland ary 100 ariary ny metatra toradroa. Efa tamin'ny taona 1974 nisy ny tetikasa saingy nanohitra ny mponina ka nahazo fanafoanana ny fifanarahana izay nivoaka ny 20 novambra 2014. Mahagaga nefa ny nivoan'ny fifanarahana vaovao indray tamin'ny ity taona 2014 ity izay mbola ny orinasa Greenland Mada nangataka ny tany tamin'izany antsy no mbola ao anatin'ny fifanarahana amin'izao. Efa nahazo fampiatsona tamin'ny tompona ndraiky mpanjakaina tao nosy be ny mponina mipetraka amin'ny nosy Sakatia ny 14 Mey lasa teo. Milaza fa tsy maintsy hoesorina amin'ny toerana fa efa voalohan'ny orinasa Greenland Mada avokoa ny ofany tany mandritra ny 7 taona. Mbola nilaza ihany koa aza ny tompona ndraikitra iray any an-toerana fa tsy tokony hanohitra ny mponina ary anaiky ny raharaham-pihavanana amin'ny orinasa Greenland Mada satria tetikasany filoham-pirenena ka tsy maintsy ho tanterahiny. Tsy nanakatra amin'ny farany izahay hoy hatrany ny solitena ny mponina. De fotom-pivelomanay jiaby amin'le toerana io. De atao didijadona hoe akisaka nareo fa andeha anaovana projet présidentiel ity toerana ity. Ka noho zay efa ela teo zay tokony mba niaran'ny fanjakana andinika hoe ahoana ny hevitra anaovana nareo fokon'olona aty tsisy an'izay fa tonga hoe akisaka fotsiny anareo. Fa zay fokon'olona aloha tena tsy magneky satria maro koa zegny kolotsaigna maha-malagasy zay tsy ajain'ny olo. Voalohany alika fady amin'le toerana. Zay tsy voa tomobily, moto fady amin'le toerana. Zay fokon'olona mahatana tsara fadinay satria fantatra nay tsara ny antsipiriany. Fa olona avy aty ivelany tsy mahafantatra hoe ino raha mety, ino tsy mety amin'le toerana. Raha ny fanazavana ny entin'ity solitena ny ity hatrany dia tsy fantatra izy ireo hatramin'ny androany akory ity orinasa Greenland Mada ity na dia efa maro aza ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny nanaovan'ny filoha amin'izao ny fanonganam-panjakana ny taona 2014 ny filazan'ny fanampanofany gouvernemanta malagasy ny orinasa Daewoo Logistics mandritra ny 7 taona mbola nakatsaka ny tany. Izao anefa omena ny vahiny 100 ariary ny metatra toradroa ary ampanofana tany 7 taona. Tsy aivina fa efa misy mpona ao anatin'ny VO tafo miahavo ao amin'ny nosy Sakatia. Miaro ny tontolo iainana ireo mpikambana izay vatsiny SGB PNUD. Ny alaonko sy valam-parian-dranomasina ahitana soka-dranomasina tsy fahiteran-tany ao. Misy ihany koa ny fikambanam-behivavy mandrary manao petakofehy amidy amin'ny mpizahatany. Efa misy mpiseradia amin'ny trano fandraisam-bahiny iray ihany koa. Ankoatr'izay dia misy alafady mitahiry ny kolotsaina Sakatia ao amin'ity nosy kely tsy lavitra ny tany be ity. Raha lasa amin'ny vidiny tsy manjary io nosy Sakatia io dia ho very tanteraka ny soatoavana Sakalava. Fasehatra iray ny roborobo tao anatin'ny volana maromaro izay ny fanaovana taxi moto. Mbola tsy manana famantarana manokana atreto ny akamaroan'ny mpitondra ity taxi moto ity. Sarotra ny manavaka ireo izay tena misehatra amin'ny olon-tsotra mitondra moto fotsiny. Araka izany dia nisy ny famoahana taratasy milaza ny tokony anaovan'ny mpitondra taxi moto badge sy gilet anamorana ny fanavahana azy ireo. Nanamafy kosa ny avy ao anivon'ny FTR itsankilany fa tsy ampy amaritana ny
ny mahara-dalàna ny fanaovana badge sy gilet. Onjalalana Ranavimanana Simbateo Prince. Terena hiditra anatina fikambanana ireo mpanao taxi moto eto Andrenivohitra araka ny taratasy fampahafantarana navoaka amin'ny préfecture. Ankoatr'izay dia tokony hanao badge sy gilet ihany koa ireo mpitondra taxi moto mba hahafantarana azy ireo. Misy ny feo mandefa tsy afaka manao ny asany intsony manomboka amin'ny herinandro avy izao ireo mpitondra taxi moto tsy miditra anatina fikambanana sy manao badge ary gilet. Nanamafy ny mpanolotsain'ny tanàna Toavina Ralambomahay fa ankalalahana tanteraka amin'ny fanaovana safidy na hiditra anaty fikambanana na tsy ho an'ny mpitondra taxi moto iray. Mbola tsy mipetraka mazava tsara ihany koa hatreto ny lalàna amin'ny fehity sehatra ity na efa ambolana maro aza nankatoavina teo anivon'ny tanàna Antananarivo fa afaka miasa ankalalahana ny taxi moto. Asa tokony nataonay filan-kevitra ny mamoaka ny fitsipika mikarakaran'ny taxi moto kanefa moa nalain'ny ben'ny tanàna. Mandrakity ny androany tsy navoaka ny ben'ny tanàna ilay fitsipika dia izay no mahatonga an'io korotana be amin'ny resaka taxi moto io. Ka raha ohatra ka misy autorité compétente manao fitsipika dia tokony commune no manao soni ary tampon rouge no ampiasainy fa tsy hoe fikambanana tsotra tsy fantatrany no manery ny taxi moto andovola. Raha mandovola ny taxi moto dia tokony miditra any amin'ny kitapobolan'ny commune, tokony ho vola ny vahoaka Antananarivo izany zavatra izany fa tsy hoe any amina fikambanana tsotra. Etsekilany nilazany avy amin'ny FTAR fa tsy ampamaritana mahara-dalàna ity sehatra ity ny fanaovana badge sy gilet. Raha araka ny lalàna dia tsy tokony atao fitaovam-pitaterana ny kodiaran-droa. Na mpitary posy na mpanao batilazy dia afaka manao badge sy gilet daholo dia afaka manamboatra kase any Antaninarenina dia asiana kase. Aminay ny ara-dalàna dia manana assurance bara-maitso, manao visite, manana permis, manana numéro matriculation, mandoa patente. Izay natao hoe ara-dalàna ho an'ny mpitatitra rehetrarehetra io na mpitatitra Antaninarenao mila manana an'izany. Ka ianao moto mpitatitr'olona matoa tsy complet ny papier-nao misy antony ao fa tsy mifanananao badge sy gilet akory midika fa hoe ho ara-dalàna ianao. Ary ny commune tsy afaka manafoana, zay commune tsy afaka manafoana ny arrêté ministériel raha tsy mandalo députation. Ka tokony miandry aloha zany fa tsy tokony dia hoe alefa ho libérena fotsiny zany hoe mandeha le taxi moto. Ary mora ciblena izy amin'izao raha vao mampiasa an'izany gilet zany hoe taxi moto ianao revez les papiers complet aminao. Rehefa tsy reo papier anao tokony zoa manasazy azy. Nanamafy ny avy eo anivon'ny FTAR fa mitony ady ataon'izy ireo mahakasika ny tsy mahara-dalàna ny taxi moto ary miandry ny valiten'ny fitsarana ny fikambana mpitondra taxi eto Antananarivo. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena telo andro teo aorian'ny firetan'ilay sambo lehibe iray atao amin'ny ranomasina avaratry Pays-Bas mbola mitady ny fomba rehetra hitarihana azy ho any amin'ny serana tsambo akaiky indrindra ny tompon'andraikitra any an-toerana. Ainay itera-doza goavana eo amin'ny faloton'Ranomasina Matsy ny zava-misy any an-toerana. Anjavandriamay Fasita Irinena. Ny talata alina lasa teo no rendrika tsy afaka nikisaka intsony atao amin'ny ranomasina avaratry Pays-Bas ity sambo lehibe Fremantle-Aiguay amilanja 507 sy iray alina taona ity. Nitrangana firetana tao anatiny ka tsy hanahafahany hetsika intsony tao anatiny 3 andro izay. Fiara elektronika misy 500 no nentiny ity sambo ity. Tsy fantatra mazava aloha hatreto ny tena niavian'ny afo, saingy raha nambaran'ny tompony ity sambo ity kosa dia mety ny iray tamin'ireo fiara elektronika ireo no nisy fahasimbanaka nitarika ny firehetana. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra ny an-toerana ary efa manao ny fomba rehetra hitarihana ity sambo ity tsikelikely makany amin'ny serana tsambo akaiky indrindra. Efa notaomina tsikelikely hiala ao anatin'ity sambo ity ihany koa ireo entana saripady mety hanimba sy andoto ny ranomasina. Ataka ny mazatra ny fandarana aona marina sy ny global news anarainao ireo vaovao maresaka iraisam-pirenena no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao. Aorin'izay kosa ny roantsary indray vao mitondra lohateny hoe 3 mousquetaires d'Artagan. Ny sampana fampalalam-bavao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatrafarany veloma tompoko.